Tonga aloha i dada Benuel tamin'ity taona ity ho azy 490 mianada ankizy marary-tsaboana amina toeram-pitsaboana 5 lehibe eto Andrenivohitra. Notolorany fikambanana fity kilalao mantsy izy ireo androany. Ny filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelina mihitsy no nizara izay kilalao isan-karazany izay no sady ihany koa nanararaotra ny nitsidika azy ireo. Tamin'ny hôpitaly lehibe Soavinandriana no nitsidihiny fikambanana fity voalohany ankizy 20 mianadahy tsabony eto amin'izao fotoana izao. Saika voan'ny aretina eo amin'ny loha no betsaka tsabony dia ny hydrocéphalie, ny cranosténose tahaka ity zazavavy kely ity izay vao 9 volana monja ary voan'ny hydrocéphalie hodidiana tsy ho ela. Teto ihany koa no nisy ity ankizy voan'ny fifandosoan'ny lalandra ity efa fandimina izao no niditra hôpitaly izy atahorana indrindra ny eo amin'ny fitepon'ny fony. Ireo ankizy ireo dia samy nahazo ny anjara kilalaony tany fikambanana fity teto Soavinandriana. Afaliana tokoa moa ny andreo ankizy satria tsy nampoziny ity fitsidiana tampoka miaraka amin'ny fanomezana ho azy ireo noho ny krismasy ity. Nandriana. Fisy taona Nandriana? 12. Inona ny marary Nandriana? Kibo. Dia inona izao ilay zavatra azony lahy? Olona tsy olona kely intsony ty ohatra ny olona be. Avy tany amin'ny Mialy Rajoelina misaotra betsaka momba tsy nahazo kilalao ngeda amin'ity afa-tsy voazo dia mba hotain'Andriamanitra ngenareo. Rehefa vita ny fizarana kilalao teto Soavinandriana dia niazo ny hôpital des enfants ety Tsaralalàna ny fikambanana fity. Ankizy marary 490 no tsabony eto. Saika ny aretina fivalanana no mahazo ireo ankizy noho ny fiakaran'ny maripana raha ny nambaran'ny mpitsabo. Aorian'izany ny aretin'ny tsy fahampitsakafo, ny aretin'ny tao am-pisefony ary ny aretin'ny loha. Ninona trangana aretina nahazo ireo ankizy ireo anefa dia tsy nisy nanavahana fa samy nahazo ny anjara kilalaony tamin'ny Ramatoa Mialy Rajoelina avokoa izy ireo. Raha tsy ahivina dia izy 470 mianadahy ireto dia isan'ireo ankizy no raisin'ny fikambanana fity an-tanana ny fitsaboana ny aretina leucémie izay nahazo azy ireo efa roa taona mahery izao ary tamin'ny alalan'ny tononkalo no nanehoan'ireo ankizy ireo ny hafaliany sy ny fisaorany manokana ny filohan'ny fikambanana fity tsy nanadino azy ireo. Dimy amby 10 mianadahy kosa izy ireo no nitolorana kilalao teto amin'ny hôpital Befelatanana. Ankizy voan'ny aretina meningita no maro tsaboana eto. Folo isan-jaton'ireo ankizy voan'ity aretina ity anefa raha nambaran'ny mpitsabo no sitrana. Samy somokotra nijery ny fanomezany ankizy tsirairay ary hafaliana ny andreo nahazo ny saribakoly tsara tarehy ho andreo ankizy vavikely. Saribakoly. Iza ny anarany? Boba. Poupée. Tiako. Tsara be. Avy tany Madame Mialy Rajoelina. Merci beaucoup dia hianatra tsara dia hanampy an-dada sy neny. Tsy adin'ny fikambanana fity ihany koa nefa ny nijery Marion ilay zazalahy kely teraka tsy tonga volana vao 9 andro izao no tonga teto natao tao anaty couveuse. Taorian'izay dia ankizy miisa 10 no nitsidihiny fikambanana fity teto amin'ny hôpitaly AJRA. 17 tamin'ireo no efa noraisin'ny fikambanana an-tanana ny fitsaboana azy. 17 taona no ankizy zokiny indrindra-tsaboana ao amin'ny service pédiatrie ary herintaona sy 9 volana kosa ny zandriny indrindra. Saika hita teto avokoa moa ireo karazana aretina rehetra mpahazon'ny zaza madinika.
teto amin'ny hôpital CHU Ambomiandra kosa no namarana amin'ny fikambanana fity ny fizarana kilalao nataony. Ankizy 13 no tsaboneto, ny meningite, fivalanana ary ny tuberculose no aretin'ny ankizy tena tsaboneto ary samy nahazo ny anjarany avokoa ireo ankizy marary rehetra. Zava-dehibe tokoa ny profim-pitiavana tahaka izao eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana raha namafisin'ireo mpitsabo satria tsy ny fanafody irery ihany no antoko ny fahasitranana. Zava-dehibe ary sarobidy amin'ny marary mihitsy ilay zavatra ohatrao satria sady miteraka fankahirezana ho anazy no manampy eda be ho an'ny zareo koa izany. Premier cadeau azo zany tia faly be zay amin'le fihetsika amin'le fanampiana zany amin'le satria amin'izao zavatra miseho zao dia hoe mienjakenjana ihany izy fa indrindra kaiky fetitsika dia faly tena faly dia mirary soa indrindra. Tsara raha misaotra betsaka anazy. Zava-dehibe misy ny kilalaon'ny ankizy. Mitondra fifaliana ho an'ny ankizy moa le fahatongavan'ny association fitia manotra fanomezana ho an'ny zaza tsy salama. Misaotra anareo.